Tsika fiangonana riavana ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Tonga amin'izao herinandro vaovao zao isika ary dia hiatrika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:30 vakitsika manontolo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 9 mitsangana ary hanome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hiderany anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahiana aho, ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny tenin'ny vavanao izy. Eny hirany amin'ny lalan'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitra Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra, ary ny mpiavonavana fantany ny lavitreny. Na dia andeha amin'ny lalan'ny fahoriana aza aho, dia hamelona ianao. Anintsitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy amin'ny tananao ankavanana. Jehovah no hatanteraka ny amiko. Jehovah mandrakizay ny famindramponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Indreto izahay fiangonanao Andriamanitra, mivory eo anatrehanao ary manantena ny joroanao afovoany, hitarika anay amin'ny fibebahana marina, hampaheranay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka hanoro lalana indray mba handiananay mahitsy araka ny sitraponao, hitombonay amin'ny fifankatiavana sy ny fahamasinana. Te hamoro vokatra ho anao izahay, dia hampaherezo mandrakariva mba hahafahanay mahatanteraka izany fikasana tsara izany amin'ny tsy fiaraha-mivavaka ity tompo, dia ho tsaronay ny fombanao, ny fiangonanao araka ny teny fikasanao koa. Misaotra ny amin'ny namoazanao anay maraina, misaotra ny arovanao ny lalaka lianay, misaotra noho ny mbola hanehoanao ny voninahitra amin'ity fotoana ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tesalonianina voalohany 7 manomboka eo amin'ny 1:10 hatramin'ny 7:20. Tesalonianina voalohany 7:1:10 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo ary Andriamanitra raitsika anie sy Jesosy tompontsika anitsy ny lalanay ho aty aminareo, ary ny Tompo anie ampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika, mba amin'ny masiny rehetra. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo anie ry havana hanoro lalanantsika amin'ny alalan'izao soratra masina anjara mofarainantsika izao. Paoly apôstôly manoratra ny boky ny Tesalonianina, ary anisan'ny voasoratra voalohany ao amin'ny testameta vaovao zany boky zany. Nalaky niala tany Tesalonika i Paoly no ny fanenjehana azy tamin'ny fitoriany ny filazantsara, ary na dia tsy maintsy nandao ny fiangonana tany azy Paoly, dia nahatsiaro azy ireo mandrakariva tamin'ny vavaka. Rehefa nanao tatitra momba ny kristianina tany Tesalonika i Timoty, dia fantatry Paoly fa natanjaka tamin'ny finoana, ary nampiely zany finoana zany tamin'ny fiteny, tamin'ny asa ny kristianina tao Tesalonika. Fifaliana ho an'ny Paoly zany, ary naniry azy ny hangataka amin'ny Tompo mbola hiverina indray any amin'ity tanàna ity. Eto indrindra ny anjara mofinainantsika manomboka eo ny 9:20 hatramin'ny 10:20. Ny fanirian'ny Paoly dia ny hoe mba ahitsy ny Tompo ho an'ny Tesalonika indray ny lalany. Ny fanirian'ny Paoly dia
ny ampandroso ny fiangonana tao Tesalonika amin'ny fitiavana, ny fifankatsiavana ary ahatonga azy ireo iseho amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Mamoria vokatra ho an'ny tompo. Mamoria vokatra ho an'ny tompo. Ny voalohany ho an'ny mpamorony vokatra dia tsy maintsy anakina ny asa amin'ny fitarian'Andriamanitra izy. Ny tompo ane hanitsy ny lalanay hankaty aminareo. Andriamanitra raintsika ane sy Jesosy tompontsika hanitsy ny lalanay ho aty aminareo. Paoly apôstôly izay tsy sasatra ny tety tanàna sy vohitra hitory ny filazantsara, hamory vokatra ho an'ny tompo, dia nangataka eto mba ahatonga azy ho tody soamantsara indray anatrika ny kristianina tany Tesalonika. Zany ry havana no fomba anankiray atoriny izao soratra masina izao antsika amin'ny famoriana vokatra ho an'ny tompo. Mivavaka ary maneho fahavononana andeha amin'ny finoana eo ambany fitarian'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Mivavaka ary maneho fahavononana ny hanaraka ny taridalana omen'ny tompo amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tsy manao kitoto, tsy manao izay tiana atao, fa mivavaka ary mangataka ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Hitantsika manerana ny soratra masina izany. Raha vao niainga fotsiny ohatra i Abrahama dia nambara ny tompony hoe hoentiko any amin'ny tany izay tsy fantatrao ianao. Fanekena andeha ho tarian-dalana, fanekena andeha amin'ny finoana hialohavan'ny tompo. Ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra dia nametra ny tompo toromarika hatrany hatrany tamin'ny alalan'i Mosesy, ka nazahoany namakivaky izany tany hevitra izany ho tonga ao amin'ny tany Kanana. Fa raha mbola tao amin'ny tany Kanana koa ny zanak'Israely teo ambany fitarian'i Josoa, dia finoana ny nandehanan'izy ireo, nandresena ny fahavalo rehetra ka nazahoana ny tany izay nidiaviny. Dia toraka izany hatrany ry havana. Mandraka ankehitriny mbola ety amin'izao tontolo izao isika, tarian'i Jesosy Kristy lalana ho amin'ny mandrakizay. Ataovy ny vavaka, angatao ny toro lalana avy amin'ny tompo, ahafahantsika mamory vokatra ho azy, ahafahantsika koa mandeha araka ny sitrapony. Ny mpanompon'Andriamanitra mamory vokatra ho an'ny tompo ary dia mpanompon'Andriamanitra mivavaka ary vonina ho tarian'ny tompo lalana amin'izay rehetra ataony. Fa ny faharoa eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny tompo ane ampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa. Ny mpamory vokatra ho an'ny tompo dia mikendry indrindra ny fiombona ny vokatra rehetra amin'ny fitiavana, fitomboana amin'ny fitiavana. Tsy hoe olona be dia be, samy aka ho azy, samy anana ny dabliony, samy anana ny heviny, fa vokatra miombona ao anatin'ny fifankatiavana. Ny vokatra ny fitoriana ny filazantsara atolotra an'Andriamanitra dia vokatra miombona, vokatra manana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra ary fifandraisana amin'ny samy fiangonana. Izany ny vokatra voriana ry havana, vokatra atolotra an'Andriamanitra. Ary iriny Paoly mba ho fiainan'ny mponina tany Tesalonika, ireo kristianina tesalonianina izany. Mbola irina koa amintsika fiangonana, mba ho fiangonana tsy hitangorona fotsiny ao anatin'ny trano fiangonana anankiray, fa ho fiangonana tena vatana iray ao amin'ny Kristy, ho fiangonana tena manana firaisana marina amin'Andriamanitra ary feno fifandraisana sy fifankatiavana. Amin'izao vanim-potoana mety mampizarazara izao dia tsy ho voatafika izany ny fiangonana, fa ato indrindra no hampiombona ny tafiky Kristy mba handresy miaraka amin'ny Kristy, handresy ny savorivory samihafa, handresy ny fisaratsarana, handresy ny fahaverezan'ny fanantenana, handresy izay mety ho fiainan'ny finoana.
izao indrindra mandeha ampiombonana ny herintsika fiangonana azona mijoro hitondra fanantenana sy fandresena ho an'ny manodidina antsika. Vokatra mitombo amin'ny fifankatsiavana, vokatra mitombo amin'ny firaisan-kina. Mamory vokatra feno fahamasinana. Izany indray no hitantsika eto amin'ny andininy 7:7 ry havana. Mbola tanjona anankiray ny famoriana vokatra kendreny Paoly indrindra ho an'ny fiangonana tao Tesalonika ny sy ny fahamasinana. Hoy ny soratra masina: mba ampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiaviany Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Mamory vokatra ho amin'ny fahamasinana. Tsy ampy ny hoe mamory vokatra araka ny toromarika sy ny tari-dalan'Andriamanitra hikendrena fiombonana sy fifankatsiavana eo amin'ny vokatra voavory, fa indrindra hitondrana ireo vokatra ireo ho amin'ny fahamasinana eo anatrehan'ny tompo, mba ho fiangonana tsy misy fiketronana na pentipentina fa ho feno fahamasinana eo anatrehan'ny tompo. Izany ry havana no kendrena koa toka hamory vokatra ho an'ny tompo isika. Ho antsika izay mandre na manatrika izao fotoana izao, tena vonina ao amin'izany fahamasinana izany ve ianao ka vokatra azo ireharehana eo anatrehan'ny tompo raha ho avy izy. Ry havana manala rehetra amin'ny tompo, fotoan-tsarotra no lalovan'ny firenena misy antsika ankehitriny, fa ao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra no maika hanome rispo antsika fiangonana. Tsy hikomy amin'Andriamanitra isika, fa anamafy ny fankatoavantsika ny fitariany, anamafy ny fiombonana sy ny firaisan-kina, ampiorina koa ny fahamasinana mba ho vokatra mendrika ny fahamasinan'Andriamanitra no hiazakazahantsika zanak'Andriamanitra ankehitriny. Fotoana mety mampiraraka tokoa ny fanantenana, mety mahareraka ny fanahy izao fotoana izao, fa io eo afovoan'i Kristy mbola mitari-dalana, io eo afovoan'i Kristy mbola te hampiombona fa tsy hampizarazara mba hanjakana. Io eo afovoan'i Kristy mbola te hanamasina antsika, tsy isika fiangonana ihany fa i Madagasikara koa. Engany ry havana amin'ny tiany ity dia ho fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo isika, anaiky ny fitarian-dalana amin'izay tokony atao sy tsy maintsy atao araka ny sitrapony, hitondra fiombona sy fifankatsiavana eo amin'ny mpiarabelona. Tanjona tokana no kendrena firenena masina no aorin'Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara ity. Dia izay ilay teny hoe ianareo dia fanaka voafidy firenena masina, taranaka voafidy firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Tsarovy fa firenena masina isika, ary izany no handraindray ny tompo amintsika raha ho avy izy mbola ahita olona mino, ahita olona feno fitiavana, ahita olona feno fahamasinana. Amen. Ivavaka isika. Tompo dia isaoranay ianao, fa miteny aminay ary mitarika anay mba ametraka ny lalanay eo ambany fitarianao. Aoren'ny tsara ny finoanay ampitombo koa mba aizanay miteny tahaka ny Paoly apôstôly, tonom-bavaka mangataka tari-dalana hanitsy ny dia. Meo anay koa ny fanainao masina, azahoanay mikendry fifankatiavana sy fitombona amin'ny fiombonana mba ho vokatra ankasitrahana eo anatrehanao izay rehetra iaina ny tony fiangonana itony amin'ny asa, amin'ny fiombonam-po, amin'ny teny atao. Dia ho taratra tompo fa mandroso amin'ny fahamasina izay na mety mbola tsy tanteraka azy. Ny fanantenanay raha ho avy ianao dia ahitanay mbola manana finoana, ahitanay feno fiombonana ary hitanay feno fahamasinana.
tehirizo ary ny vahoakanao fa raha mbola mamakivaky tany efitra ankehitriny dia ampaherezo mba vita hiatrika ny zavatra rehetra mitranga eo ambany tanam-pahasoavanao. Ireo amonjy ny asa mandrara ho arovanao eny an-dalana, ho ampaherezinao amin'ny toeram-piasany avy, avita mihoatra lavitra n'izay heverina, na dia eo aza ny sakatsakana sy ny tsy fampin'ny fotoana no toedra raha misy eto amin'ny firenenay. Ireo hiverina any amin'ny tokantrano, hiatrika ny fikarakarana samihafa, Tompo, ho teny miara-monina amin'ny tsirairay anenao, ahatsapana fa velona ianao Andriamanitra, ary miteny amin'ny trangan-javatra sy ny toe-javatra rehetra ho taridalana ho anisana ankonana sy isa tokantrano. Misaotra anao mbola hiaro reo eny an-dalambe, na inona antom-pisiny eny amin'izany lalambe izany Tompo, dia ianao ampanjakan-drariny sy ny hitsiny, ary eo amin'izay mety fifandonana anatiny atao amin'ity firenena ity, ny malagasy samy malagasy ataovy mitombo amin'ny fifankatiavana, esory ny fifanenjehana, ny fifankahalana. Mety tsy tratry ny sainay ny atongavana amin'izany fa hainay tsara ny antom-pisinao teo amin'ny hazo fijaliana dia fampihavanana. Ataovy mahery eto amin'ity tanindrazana ity ny asanao, ny fampihavananao tamina foizanao ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana. Izao Tompo iaino izany vavaka izany izay atambatray amin'ny ampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany heloka ay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanterahany Tompo aminareo ary ny tsodranotonona amin'ny anarany. Andriamanitra ny fiadanana ane, hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo, mba ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandiana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.